tsara ny politika ny fanjakana saingy tokony jerena akaiky ireo tetikasa mila ho tanterahana aingana ireo izay azo ambara ho vaindoindra raha io moa no isan'ny nambaran'ny ny solombavambahoaka ny boribory tany fahadimy eto Antananarivo renivohitra Andriamatoa Naivy Raoliteny. Tsara ny politika ankapobeny fanjakana izay natolotra ny praiminisitra amin'ny farany herinandro teo ateny amin'ny anteny miram-pireneny saingy ny fanatanterahana azy no ilain'ny vahoaka hoy ny solombavambahoaka Naivy Raoliteny. Etsy andanina mafisa fa tokony omena lanja ny tenim-pirenena arak'izay efa voafaritra amin'ny andininy faefatra amin'ny lalam-panorenana sy ny andininy faefatra amin'ny fitsipika anatiny anteny miram-pirenena. Anteny miram-pirenena malagasy ny Tsimbazaza fa tsy amin'ny frantsitsika na ny Amerika fa eto Madagasikara. Ekenay fa manao tatitra amin'ny vahoaka izay vahoaka malagasy fa saingy 10 andro aorianan'ny fataperan'ny fivoriana ara-potoananay zany vao manao tatitra fa ro manarakarak'izay matoa natao mivatana tamin'ny haino aman-jery rehetra na ny radio-pirenena na ny televiziona malagasy dia mba ahafahany voaka mahazo azy ka zay moa zany fanamariana voalohany ny anay hoe aleo mba ampiarina na lampanorenana andininy faefatra hoe ny teny malagasy ny teny pirenena sy ny voalaza ny fitsipika anatiny ny teny era-pirenena hoe teny malagasy ny teny fandraisana azo ampiasaina ihany ny teny vahiny raha misy lana azy fa ny tena olana dia ity tsy mbola nisy mitondra politika akapoben'ny fanjakana hatramin'izay reny mpitondra niongana rehetrarehetra hoe nanana politika tsara daholo reny nanana programa tsara daholo fa eo amin'ilay fanatanterahana azy ny tena olana ny tena takiny vahoaka zao dia tsy miniminoara ataoko farango sosona na fanaovana famelabelarana fa misy mpanendaka eny aminy aiza miaramila mila misakafo itelony isan'andro izy aizo anatin'ity zany fanatanterahana vetrany zany ka raha le gouvernement mipetraka io zany dia mbola mila miona amin'ny premier ministre zay manaraka fa hosarotrarotra amin'iny natateraka an'ity programa zay natolony ity. Nitondra ny fanamarena tetry ankoho mahakasika ny mpisolo vava izay mitady hisalovana ny asa ny solombavambahoaka. Moa dia tehitaizan'ny vahoaka sahady fa samihafa ny mpisolo vava sy ny solombavambahoaka ankehitriny mantsy dia tadiavin'olona fangarony ary misy mpisolo vava zay tady hanao ny asan'ny solombavambahoaka. Ny mpisolo vava dia azo adikany hoe mpikara-manaty zany hoe rehefa misy olana amin'olona iray dia maka mpitondra teny izy mba hiaro azy zany hoe tsy olona voafidy ireo fa olona voafidy satria manana mpanjifa fa ny solombavambahoaka kosa dia novidin'ny vahoaka anelanelana ny vahoaka sy ny mpitondra. Raha iverenana ny fampiasana ny tenim-pirenena dia tsy ahivina fa mpandala ny mamalagasy pikabary ity solombavambahoaka ity antony nahatonga azy enina talohana solombavambahoaka azy hiady amin'ny fampiasana ny teny malagasy eo amin'ny fikirakirana ireo taratasy-mpanjakana ka ahafahana mampiaina ireo olana samihafa indrindra fa ireo olana eo amin'ny fananantany izay manjady amin'ny vahoaka maro amin'izao fotoana izao.